Mahafaly ny radio Don Bosco ny manolotra anao ilay mitantara indray miseho nosoratan'ny Dina. Nampitondraina ny lohateny hoe tsy eloko ny zanany. Kolalovin'ny Vantso, Sinezy, ny Ravo, Faly, Ono Mianjanirina, miaraka amin'ny José François. Nandray feo Tovy Razana Mamonjy, Nana Totosa, Bruno Rakoto Malala. Mba mahandro zany orana zany. Efa ho atin'ny ray latsaka izay ny lovako teto. Ny andro any efty mandro soala ihany. No toa nefa tsy maintsy atosika fa maty. Mbola aiza moa dia tsy adana. Ny tena nefa dia tarika ety tsy mba sasa. Mitebiteby ny dada sy ny ainy izay ihany tsy nasana tsoa. Orana zany tsy ahorana. Tsapako ngolo mihitsy mipotrena aty. Any mitady toerana aloha fa lafa raha rehetra mbola hiatao izao orana bezoko. Tsy misy toerana azo hitako foana sady miara ihany koa ny miarika eo zany. Ary vehivavy no fahitako azy zany. Mba manao inona amin'ny andro any latiara. Azo hitako finy ihany reto tovavy mitady toerana aloha fa naina mantsatray fa tsy nahita mihitsy. Fa mbola mady mizelona tokoa ve sa efa madany. Azafady fa izay no voalazako tiako. Malalaka io toerana io e. Mbola mpitovo salama ve aloha e. Niarahaba toko mba natao ihany dia mipihitsy aza ny oranako. Fa baraka fa sendra olona malala fomba. Miheveriko ohatran'ireo saram-babim-baoka fa rehetrany dia vava nefa tsy misy izay fanatsafana momba ny fahasalamana. Na misy aza fahazarana ihany fa tsy mamaly tsara koa tokony mba manao araba marina vao nanontany. Salama tsara fa misotra. Marina tokoa izany fa ny ankamaroan'olona ankehitriny tsy mahalala ny mahazava-dehibe ny arahaba. Fa modaiza moa ianao. Sao dia mba ray lalana ihany tsika. Zaho mbola lavi-podina nefa ny orana tsy mety mitsatra ihany hatramin'izao. Nahatra izay fotoana ny latsahana izay eny tsy adana mody. Izany hoe manofatrano eny avany mba voatra vakina karatra no mantsy ahy dia tonga mba hanaty fianarana eny université Antananarivo eny. Izany ve? Fa alefa mba mananamana ihany. Zaho efa raky tahotra mihitsy ny hamakivaky ireny lalany manaka mba iny. Manahirana mihitsy ny fanendahana ataondreo jiolao ambany eo manko. Malaza fa bim-panakan-dalana hono io. Tena tsy mahasa mandeha tsy mananamana amin'ny toerana eny amin'ny alina zao mihitsy ny ty vehivavy kely ty. Fa izy aloha ny anaranao raha tsy mahadiso e. Tsy hoe mevy e. Ary mba izany ianao? Faly mahafantatra anao ary meva. Tiavina kosa ny faly mahafantatra anao ihany koa. Iano ary tiavina. Mipetratra ery izany ianao hoe tiarivo sy raha azoko tsara. Any ambany voatra toerana ny ray aman-dreniko. Vitsy ihany koa mantsy no havana eto e. Izany hoe any mahitsy sy mersy atosika any mba misy havana. Lavitra loatra hoe avy any manetsika makeny akatsoko. Sady vita izany olona zaka hipetrahanao mandrapavita ny fianaranao zany e. Izay ny ankamaroan'izy ireny e. Oe, andao hiengy amin'izay fa nitsatsatra ny orana. Dia arabaina le loha tonga soa ty an-tanàna andray ahoana? Salama tsara tsy marofo ve? Salama tsara ka fa manao ahoana aloha ianao e? Eo ihany le izy ahoana aloha ny fandehan'ny fianaran'ny latany mandeha tsara ka. Nisondro tao kilasy faharoa ary dada. Kosa zao afaka tamin'ny fanadinana ka hiala sasatra kely sady halampy anareo amin'ny asa ty ambanivohitra ty. Tena miarabanao aloha izay tafita somatsara dia tombo fahaizana mampahalalana anaka tandreny tahaka ny anak'Andriamaso anaka ny fahendrena fa ny fahaizana tsy mandala ny fanama olona dia zava-pony. Marina loatra anaka izany tendrainao izany aza donoana ny loharano isehoana rehefa mba tafita somatsara ny aorinany. Jereo ihany koa ro havana ty ambanivohitra. Maro amin'ireo mpianatra lasa ambony mantsy manamavona ahitana masoandro sy ny tany ny aviana. Aza matahotra nareo ry dada sy mama fa tsy ataoko tonondraina tondraka an-damosiny isa ny teninareo. Tsapako le
ezaka matimatesanareo ahy da tsy sanatria ririndasa tsy tsaroana zavananahira nefa niainantsika teto avadiko eo lehibe ho azy zany ka pejy vovondray ny fiainana ny fahavalo azy moa hotiavinako maika fa ianareo andray ary fa maninona mangano ano ianao marina tsy mitady latsaka sandramasinao zany fa nana fotoana anao ka nyteko mangita ny fiainanao tamina rivortata sy mama mavesatra loatra ka mila tsozaky tena misy zany atao hoe sarangam-piainana sy fiaviana tsy mitovy zany oritiavina aza mitomana ohatran'izao lesy fa lehilahy ny tena tovolahy ohatran'izao ve dia tokony hirotsatra maso ohatran'io mangina zany zanako zany mangina fa ahoana ritiavina manao fanavakavahambolokotitra angano ny mpiaramianatra sa lazao anay mivady raha misy zavatra tsy zaka fa mbola eto mandrakarivo zay anaka fiantantana sy mpanoro lalana anao azonao zany mbola tsy mitsatratra amin'izao ny fanavakavahambolokotitra ry dada sy mama hita zany ao arivo rivo-painana mitsokeny amin'ny anjery manontoleny tsy tiako pika halako tare mpiaramianatra aminao ihany ve mahavita n'izany toetra mamohatra zany ritiavina raha tsy zany mieritreritra fa misy tovavy tianao any nefa tsy tianao fa zanaka tambanivohatra ianao marina ny teninao ry mama sangy amin'ny ampahany aleo fa ho tataraka anareo amin'ny endrika ny fiainanao andrenivohatra sy ny tontolon'izany anjery manontolo zany dia zany ry dada sy mama ny rivo maloto any mahatonga ny tontolo mpiarahamonina io vaendrika ny fisafotofotony ratsy zany toetran'olona zany tsy fampiseho masoandro ny fianarana anak'ilay zana mafy ny omby mahitsy ilay lafiny namany nefa misy fotoana ny zavatra rehetra mitody tsy maintsy misy tsara ny ataonao mivaly tsara ratsy ny ataonao mijinja ny ratsy nafafinao ianao hitako mangano any tetomany mihitsy zany zanako zany mba olona tsy matahotra an'andriamanitra koa zany olona zany ka mampametram-panontaniana ilay tsara ny zavatra mahazo antiavana mahazo ano everiko fa tsy izy ihany no voany zany fa maro no voany zany any ambadika any roviana raha vo tapitra ny fanavakavahambolokotitra mampirazanana mba isy ny fampandrofony roviana aleo dia omeko hery ny songony aiko ka marina moa zao ritiavina menonao ary dada zao anaka aza atao mahakivy zany fa fiainana azonao zany ataovy ereto miatsika ny fiainana zany isaoana izy manenjikako raha tsy misy manenjika mantsy anaka tsy manafaingana ny afainganam-pandehanao zany izy reny raha teo anyoriana mandrakarivako tandebo tena tsy hitako izay madilana ho tetenina amin'izany voalazan-drakoto zany ritiavina na izany aza ampiko ihany hoe tandremy tahaka ny anak'andriamaso ny fihavanana satria tsy eloko ny zanany zany eny ry dada sy mama mahalalako indrindra tsy ambony valy faty atao natiko mihitsy ahy asitriko fitiavana sy fandeferana ry atsara-panany etraketraka atao saingy miaro tena kosa rehefa tena napitra anyeko tena marina ianao anaka fa zao ritiavina azadinoina fa niobeazina tamin'ny finoana kristianina sy ny sotoavina malagasy ianao anaka fa ilova kely aloha nareo mianaka andeha mitan'ilay asa tsy viteria-tsary aloha mantsy azafady indrindra ka andraso ry dada fa mba hiaraka aminao iany ay mba hijery ny fambolena any ako sady fa masaka angamba ny akamaroany voankazo any tiaviny ty koa maka aina aloha ritiavina fa reraka ny ianao tsy mahatsiaro vizaka mihitsy fe ianao io mijanona fa vetivety fotsiny any ahy ao fa hitondrako zay misy any ianao tokony mitsotsotra tokoa aloha ianao fa zako aloha andeha karakara sakafo vonoina aloha ilay masira ho an'lay zanako tiako mety tsy mihinana n'izany en'izany firangamby ianao any an-tanina rivo any karakara milamy ary mama fa za mba andindy any za nge tsy reraka firy fa mba tiaka rivodrivotra any an-tsahany vita soa ihany ny tao-pianarana da fiakatra ho taona faharoa ihany na dia mahafiasa ny fianarana sy ny rotorotony akazo eny fa isorana aloha andriamanitra tamin'ny soana fafiny tsy tokony adinoina ihany koa tiavina le namana tsy nanary tamin'ny sarotra vita aloha ty sasafility fa andeha ankavolany amin'ny mama mba ho alefako any amin'ny tiavina ho maro-pisaorana azy tamin'ny fanampiany Nini Nini aiza ianao zay ataony hevitra ato anaka fa vita sahady angany asana saiko nataondry
Mansokia ie mangina rery ato a dadanareo mantsy lasa nandeha nivoaka any ay fa zao ry neny a ahoana ki misy resaka tiako lasaina aminao raha rotoko amin'izao tsy maha eo antady zao inona hono zany resaka izany sao dia mampatahotra resaka momba ny fitiavana sa ahoana be voka angandry ity mieritreritra ny andeha hanambady sahady ohatrany mampiaya mantsy ny tenyry hoe ararotoko amin'izao tsy maha eo antady zaoko tsy misy idirany izany rery neny a ka lazao ary izay tianao ambara fa zavariana miolakolana eo tsy izany ho afa zao tokony mba manome valosoa ny tiavontsika satria tena nanampy be ahy izy tamin'ny fianarana fa iza moa zany olona izany aky tena sahirana mihitsy raha tsy tiao izy ny fanometanana tamiko a tiavon'izay ny anarany mpiara-mianatra aminay avy any ambany vohitra izy tsy mba roa ny tovolahy-jolam-boty eto tanahy reny a fa manam-pahaizana mampahalalana mampampahindrena izy saingy mampalahelo fa sahirana izy eo amin'ny lafiny fivelomana zao ry meva tsy te andrefa ny telony an'izany tovolahy zany tsony a efa natezitra indrainao zany tsy manam-bola ho zarazara ipotsiny ho an'izao rehetra izao a dia ajanony hatreo ny fiamomban'izany azadonoina fa masika indrainao a andray kosa rery mamy olona nahitana soa ve dia atao an'izany tena tsy matahotra an'Andriamanitra nareo ajanoko any koa raha ngany fianarana rehefa tsy anomenao a inona tsara hoe izany zavatra lazaintikala kely ty izany teniteny foana tsy misaingy amin'izany resaka izany ahy ny olona iverinareo fa mitovy saranga aminareo ihany no ampinareo nefa roa ny atao hoe olona tsy mendrika na fiteny na fihetsika na fitafy averiko tsara ry meva tsy ilaiko mifanerasera amin'izany olona izany ho ahy ianao mazavy izay ny aretika mono ane ka tsy mampiomany modikendry ny ankavady anao zany tovolahy zany tadidio ny tenin'irainao a raha tsy fananareo ary aza atao fetsarabelaty fotsiny keo fandehananareo any am-piangonana ray tsy avelako vita moro zao fa hijoroko hatramin'ny farany aleo tonga eo dada iresakitsika vonina hiadiny rariny mbao fa ho hitantsika eo ohatra marevizaka mihitsy avao tongako lalana androany koa no nisy any ny nataony ary mity be zany vavahady zany mandreraka koa rehefa tsisy mpanampiko ary mevara izy tsy ny anga zany feona fiary zany aloha mihitsy aloha klaksoneko zay dada fa tonga aleo vako ina mahavarina anareo ohatranao raha matotia tonga eto mba avady eto efa ho firy mihitsy ary tsy misy mamono mihitsy mba hamoramora ty vavaraga ty fa so dia hovidiana lafo fa maniny na lasa andrazafy mpanampy tato dia tsy fahaizanao mitondra olona ihany voanitreritrerina sy fanambaniana lafo zao izy ny asa moa amin'izany be dia be tsy lazaina tsoa aza be ka bary eo no fo isanandro zany inoko foany sy leo nykidrakidra manahirana fahitana an'izany hatrany na aty hatrany na hatrany ampiasana midira ianao ka masaka ve zao sakafo zao raha matoa dia nefa manao atsanina mihitsy ato mikakanako lany vatsy mamasaka andao isakafo romeva tsy heninao ve zany antso ataonao zany sa mety tsy ao kosa ngamba ormeva tsy sakafo ianao otry ary tsy mamaly ingizy zany fa aloha jereko ny efitranao mihitsy fa tomaniny zanako fa misina ry meva tsy rary ny ataonareo ry dada tsy maniny tokony ahevitra ny hafinareo raha hoe mandala ny fanamaha olona nitolo tena ho kristianina sy manana ny fahendrena malagasy nareo ka mbatiny io tsy mpaminany ary meva ka fantatra ny sary tiany ataonao fa ina ny zato fifamaliana be tsy mety tapitrato zato mangatsika ny sakafo fandao miaraka mitony vehivavy lehibe be tongotongo ka tena manahirana ka tambatambazana ohatry ny zazakely angamba mba mandiny fa mahatiantoko izay ray aman-dreny mampianatra eny amin'ny université ka mariny sao tenao ny tokony isainy maniny tsy tanto ny foko ny vava nataonao tamin'ny tiavina teny akato indry dada
nampitrotraka tamin'izany ihany koa mama. Tady diova nahitako fahombiazana ny fanampiana nataony. Mamamy fony tovavy ty. Ay sakafo fa sao dia voafelaky ny tia-maina eo anao mangina anaka tsika isakafo fa hito ihany izany. tonga azo eto Antananarivo indray katoka ny tompianarana vaovao. Sambasamba ny araka naka ty izay sy mama. Tsy atahoranao very eto arivo izy aloha satria efa ela mipetrahana teto. Andefa saina lavitra be any izany zanako izany tsy mahita akory nefa za dia mandinika anao tsara eto. Inona mahatonga anao lasa finanoatra an'izao? Nientsika eto ny renivohitra eto rery mama. Mahatsiaro ny sedra-piainana ny lalovanao tamin'ny renivohitra Gasiary ty rehefa tonga eto ny fahasankarana eto. Alao izany ho andro tiavina fa zay avita amin'ny fianarana hatramin'ny farany mpanjinina. Tsy nahatratra ny tanjony izay sy ny dadanao noho izany atovy izay atotosany ianao. Ndrery mama. Odio misy olona izany ry tiavina fa mpandrosoa e. Ho avy e. Ay ve mevy manosoro meva. Ie. Manao natoko. Salama anaka. Izy ry meva no reniko atsoina hoe Rasoa. Izy kosa no meva mpiara-mianatra aminay ry mama. Dia faly mahafantatra tompoko. Za ihany koa toraka izany. Mahazo toerana ry meva. Andrahoy fomanga tiavina fa sakafo tiany ty tovovavy ty angamba izany any mba tsy fahita ny tandrenivohitra tahaka anareo aty arivo aty ny vomanga, ny saonjo, ny mangazo. Tena mety amiko izany ry mama ny tiavina. Leo any tasoreo sakafo vita amin'ny paty ty anga inona no malaza avy any ambanivolo any? Tsara an'izay tovovavy izany marina. Maharesy lahatra koa ny fomba mampietsiny. Tsy mba miavina fa saridrika aoka izany. Maharesaka ny asa mandraharaha tsy misy fetony. Mitady izay mahasoatra any hatrany. Mivoaka maraina, mody hariva, izay ny fiainana any. Izay nge mba nahatonga niakatra ty io mba hoe aka-rivotra kely. Marina izany. Mila fialan-tsasatra ihany koa ny fiainana fa tsy dia hoe asa foana. Fa angatadalana angamba misaotra fa nahazo boky no nihinam-pomanga. Voky be tsy misy ohatr'izany mihitsy. Mbola misy any reto tsy laninay mianaka mantsy reto ka ho simba fotsiny. Ao ataovy anatin'iny sachet iny. Hitako fariny izany tiavina. Tsapako tsy mifantoka firy tamin'ny fianarana izy teo. Niova tamin'ny andavanandrom-piainany. Mino fa mananolana izy. Tsy ilaza mihitsy izy na misy azy izany. Eo antaniko. Tiavina. Fa mananolana nga tiavina. Varim-bariny izany no fahitako anao androany fa tsy tahaka n'isan'andro. Aiza moa nisy olona tsy hananolana izany ry meva fa mba lasalasa saina kely fotsiny Eny marina ny teninao. Saingy mahita fa manana zava-manahirana goavana ianao. Lazao rehefa mponamana ny fampizarany mandasy ny masaka angentsika hatramin'izay. Ary tena tsy arotro meva ihany ny atsiko na dia niezaka nanafona azy tsy aboroko nyzao fa tsy mety. Tsy maintsy hanampy any mantsy izy raha maro fa marary dadany fa efa manome volavola izy matetika. Miondrika fotsiny anie ianao izany ny fanontaniana apetrako aminao tsy valinao akory. Ny alahelo tsy ambaravana angeo mizaka ny tompony ny fitenenany. Tsy manana namana ankoatra ianao aty. Ny fianakaviana lavitra. Sahirana eo nge ianao fa lazao efa miteny azy zay. Soraisina ihany io izany teny meva izany. Aleo ary fa holazaina eto ny zava-misy. Ka zao ary aleo fa tantaraiko anao ny zava-mahazo Zay hay. Ianao raha ty moa fa misikotra ihany. Izany hoe tsy za loatra moa izany ny aran'ny olana fahitana. Marary izy amin'izao fotoana izao. Nanomboka oviana izany aretina izany. Dia tsy haiko fa tamin'ny herinandro angambany. Arako
ny voalazanao sady tsy tia anankotana ny saika any ko izy matahotra ry zareo so hitarika voka-dratsy amin'ny fianarako ny fahalalako momba an'izany mampalahelo izany sy tiavina anampy anao a mahampinamana antsika tsy vitako ny amelanao irery andraso meko anao ty vonoty mba anampina ny fitsapona azy reto oromeva omenao avokoa zany reto volabe reto dia tsy misy tambo ny vena sara ty eto re a dia mirary fahasalamana feno any salama misaotra indrindra rehefa dia votain'andriamanitra ianao ny tompona mba azosoa zay latona tamotro kely re iny a mameno azy ny fomanohitra isaraketotsika ka mandra-piona azy dia mirary soa eny ary mikiatona ty amin'ny tany nevina indray aty marina ivantany eny amin'ny hôpitaly avetrany a mbola eny mantsy ny dada manaraka fitsabona azo lazaina fa mba milamindamy maheno no mimponina manana nyity toeram-pitsabony ity mba nahanahoana ary zay dada mahalalako zay Radiavina, salama tsara ve ianao anaka? Salama vatana ary mama fa be tebiteby tsy mampilama amin'saiko zao zava-manahirana aty antsika izao ka mba efa nanao tokoa izy eo Efa mba mety tsaratsara amin'ny toe-pahasalamany araka amin'ny filazan'ny dokotera nanomboka ny sakafo izy omaly mividy rano-tsiramamy mihitsy anie nandehanako andao hitritsika mianaka fa mangetaheta angamba sa izy torendrika be dady zany ro mama ao anaty torimaso lanina mihitsy jerefa mesona be tsy mahalala zay amboniny tany akory efa very toka tamin'ny vakomaly zay reraka mafy izy ka ambany dia ambany ny ainy omena sakafo zara raha mahatelina roa sotro tsy nanantena azy izy fa tsarana ohatran'izao tsony isorana an'andriamanitra ny zavadrehetra ary mama vokatry ny fitahiny sy ny fahasoavany mbola mato izao atsika marina izany sy tiavina oay taitra izy zany ino marina manahoana ny fahasalamanao zay ry dady manahoana dady manahoana tiavina itonga ianao anaka saika tsy hitanao tsony ako tsy nieritreritry ny ho velona tsony ndrainao aza manao an'izany dada azo lazaina mba efa tsara kosa lesy aloha ny toe-pahasalamako indrindra amintsika amin'resaka zao moko toko tsy nandeha nakatingela zao zao dia tapaka ny fianaran'lahy za efa tsy maninona loatra letsy fa onolo romana azo resahana ve izy io aloha so mbola reraka mantsy afaka miresaka izy fa mila makaina maharitraritra zay vao miasa raha araka mivolazan'ny dokotera teo tsy mihinana sakafo mahery sy mafy ihany koa ary tsy maintsy lanina hatramin'ny farany ny fanafody mba hofongotra hatramin'ny farany no io aretiny io fa oviana moa zany ny tokony hivoaka ny hôpitaly dady ody mihitsy kelikely eo fa io makomana andamy manentana zao kosa janiko amin'izay ty fa mirena andezony ty fa torovana be zany saiko zany ka naharitraritra ihany zay fotoana ny anarako teto zay mba nanahoana ary zay fahasalamana indray ny tiavina andro vitsivitsy zay nahatongavana hitany nefa dia tsy nandrenesam-baovao hatramin'izao dia apiditra fahana angamba dia antso azy ka neny ao andeha voaka vetivety azelany ary hobedindrainao any ianao raha mipetraka elany fa hoaiza ona zay zanako zay vita nga ny fianarana oay dada nga ahoana efa nilamina momba n'izany hay tsara ny lesona ka ay ka mandehana ary mba ataonao araka ny tokony ho izy ve raha matony fanaraha-maso ny fiainan'iny tovavy iny hitako oatra ny vary mba harina sy miasa saina izy zao tatoatoko dia tena mitovy fijeritsika fa ahoana ka tsapako zany nefa tsy olana momba ny fitiavana ny manjo azy raha ny fahalalako azy zany ve mety eritreritra n'izany mantsy tsika amin'ny mahatanora azy tsy olana goavana izany tena olona manao kilabao ianao zany mba raiso ny adidy manandraikitrao randrina tovavy izy ka anjaranao ny manara-maso ny fiainany ary tady dio sarotra ange mitaiza zazavavy
aleo savaiko mba amin'ny telefony fa tsy matiko loatra zavatra mahazo amevy zao e. Aiza veka sakafo aza ndraindray tsy hoaninako. Afaka miantso antiavina fa mbola ato ry tata sy neny. Tsy tafaresaka firy ihany koa moa zay teo fa faible ny bateria ny telefoniny. Tena indromba fa dia tapaka. Mandefa afatra izy rehefa avy manolo bateria ony. Io fa tonga sady. Aleo vakina. Salama. Mba antsoy fa tsy misy fahana azafady. Aty ambany vohitra mantsy zao. Aleo mivoaka ny atsimotrano any. Ahita loza mitady teto marina. Tena aleo malina tsara. Jery hoe tia meva fa verivery sainy zany. Mandinika zavatra ohatran'ny lalina be zany mihitsy izy. Ao fa mody atsoky rahako amanarana aloha. Ormeva! Ahoana zahay ry dada? Fa iny tia maritaitaitra anao e. Mandeha nange manao rano anaovana dite fa lany le tato anaty termosy e. Ihany dada. Avy eo zay ataoko fa andeha hividiko tevetivety aloha. Lasa ihany izy. Ary aleo angarangaraniko eto ambaravaraka ileo tsy aliansy ato. Iny fa nandeha ny tsimotrano. Dia nijanony amin'ny sisy tamboho io. Dia anao iny naony. Ary miantso olona amin'ny telefona izy zany. Tena misy zavatra kobonikala kely ty fahafininy. Marina e. Iny fanody. Atsafaika ao avetrany raha vao tafiditra eo. Mba omeloko ty kely any aloha fa ohatra manaikitra zany vavoniko zany. Tena mitakiny ireto mbavony fa tara ihany koa ny sakafo. Ka tsy mivonga ery dady raha liva mpivarotra épicerie dia tsy nahita e. Niezaka nitady akondro ihany fa tsy nisy azo ny entina. Loha be daholo izay amidy eny amoron-dalana. Sy tena janoko fa sa ve dia hitady aretina. Samy lainga tsara lahatra tao amin'ity tovavy ty. Marina mitavozavoza marina tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra ny fitenenan'izay. Nefa na izany aza za tsy azonao midy amin'izany e. Aleo ekena fotsiny aloha fa osavaika amin'ny telefona io avy eo. Nampalahelo zany ny zanako. Ao fa hitondrako goûter be dibe rehefa manaraka e. Am'sosataka malalako. Andeha manala rano aloha. Enda hoary. Apetraka tambony latabatra eto ty filay ty aloha fa dia omato ny rano any. Ataoko fa tsy antso eo tiavina ka. Tsy manana fahanaraty eo izy. Io fa eo ambony latabatra ny finday ny mefa. Alaiko moramora mba afatarako ny anatiny. Manderaka zany a. SMS re zany. Ataoko malala ny anarako kala ratsy iny. Tsy mividy zay fitafiny izy sao zaraino an'olona fotsiny vola. Meva, mandeha anaty ano aloha e. Mahafantatra ny anaraka anao androany. Fa hoana ry dada? Toy ny biby anaikitra mihitsy ny endrika eo zany e. Marina tsy mampiorokoditra fa romotra loatra ianao. Matahotra marina. Maisy io fekibo amin'ny pataloha miantony fa mahazo amiko ianao androany. Fa baraka ny volana ampianarina antony hatramin'izay elisay. Tsy akan'izany a. Alaivo e. Aza vao le mahavinitra anao fa tsy ampiaranao ny herintsandrina ohatran'izao ahy e. Sahala amin'ireny ombo masika ireny. Mbola mahay miresaka io ihany. Ampangino vavy fa voafelaka eo Fa ino izao kitabatonareo zao izy mianaka? Mandreraka e. Mba atovy moramora ihany rehefa mandrian'ny fifanalianareo daholo nge hatramin'ny olona ny alatrano ahy. Vola omeny zany tiavina zany mahatezitra eto ronolo a. Tovavy mpamitadray aman-dreny. Izany. Vola tsy mipaosy angany a? Mba olona marary any amin'ny hôpitaly no meko an'izany nge. Raha nitiavina. Namako tena namako raha teo izy. Manampy amin'ny fianarana ny zanak'io olona io. Tsara ho fantatrareo fa tsy mety ny olon'olona eny amin'ny université raha teo tafita. Fototry ny fombiazana eny ny fifandraisana amin'ny namana mahay nefa mahatoky amin'ny fahendrena. Noho izany dia tsy mifanary amora sy sarotra. Mandeha any ianao rangaty mialany a. Tsy mahazaka ny herintsandronao kosa ny zanako raha mieritreritra ny ianao an'izany ianao a. Mora avitra eto ny adosika roa. Hoka tsy rarina. Lasa koa e. Ataovy izay mety aminareo. Zao ny teniko a. Aza mitara indray namiko rehefa misy fahavoazana any ambadika any. Efa miteny aza zay a.
andro meva ny dadanao a efa manondro amin'ny valoralina izao ny famantaranandro nefa mbola tsy tonga ihany iziko eny tokoa ary mama isan'andro nefa dia mody aloha foana izy fa androany mahagaga mihitsy nefa tsy atao mahagaga izany ahoana azy meva mbola tia hanaraka ny revon'ny tanora izy eno efa misy miantsoantso any ivelany any ka irandriny izany ry meva mamo any izy zany feoan'izany menona any ambavahady any tokony hitondrana landro fa maizim-bolana ny andro tsy ho vovany ho vavady io efa nidiko mantsy za tsy andeha hoany fa aleo izy hoany sitraponiny azy misotro nefa tsy mahalala ny antoniny aleo reo direko any na dia mankahala azy raiky foana izy na manahoana na manahoana mamako alala nytoka boboka be fa rafo lavitra aloha le fety le araka tamin'ny piaramiasy tsara ihany koa tsy nitondrako fiaranao fa saika lalahira zay any ozy ary zay ary ary zalibeny zany vavaly zany mandrosoa ty anao fa za manala baratena any ivelany any ka tsy hitako hoe sekre an'ity vavaly ty efa landany fironitra azy zao namo azy teny foana zay misaotra ary tsapako tokoa fa mananjanaka ny tena tsy mba manary amin'ny sarotra aloha ro hoe va faly dady tokoa ianao tena be resaka mandrosoa ohatrano ero a arary am'ty andro mangatsikitika ianao ry dady akanjo batsy hoe narina izy aiza zao ny akanjo banao mampieritreritra fa manahary lamba mihitsy tsy milanao miditra ato an-trano ato rangaty tsy vita nefa mpandrahoana fa mbola manao adalana ohatran'izao ihany tsy misy dikany sady olona mba natao modely nefa tsy jerenketyposinao tsy ditra zao fa revo madama isanandro mbola nalalala zy kely niaraka taramiasa fira ary ty zao a tiako nareo mianaka indrindra fa imeva kely mato mody mahatonga ajaranao tsy fantray amin'ny banitsy eleny iny za fitiavako zany ry meva kely zany ny ara-tsitsainao ny zanakao azy araranao amin'ny mahasoa azy sady tsy mikatsaka n'izay anadalany meva koa reny tovolahy iny fa fifanampiana amin'ny fianarana ny ataony lasa manaraka amboky ny teninao fotsiny mba hankahala azy satria manao didy jadony ianao tsy ilaiko aloha ry meva mitakosokosona zany raha no mitapaka zay teniko zay fofahenjany ary atory aloha sady tsy malazo sakafo tsony aho fa tena dizy latantena marikoriko firy azo an'izao fa ohatry ny varina nresaka tamin'ny mpiaramiasa fotsiny ato amin'ny dimy sy fefaniriva sady misy afatra avany amin'ny rehefa be sy ramody ato anaty telefona ato zany efenekatsony zalahy tsy mety mifampiantso fa sao dia isy araka ka tsy milamina tena mila mandeha malaky azy zany io fotoana firavany meva sy le tsy manjary ny tsara zao zao anio alary le tambany vodatsy taitsy vary maininy vody any amin'ny varotsy ny fody mieritreritra mantsy alahy fa tsy arako nitetika atao milamy zanako tsy mitsitsy an'izy ihany koa reo ekipako reo tonga aso eto amin'ny toerana fiandrasako amin'ny meva fa daso aleo atao mikisaka lavitra ny fiara sady manome toromarika ao any zalahy zay somary tratrariva ihany tsika androany ry meva azo lazaina fa sarotra aloha ny fianarana satria arakaraka ny karana kilasy no mahamafy azy zay aloha nefa tsy maintsy mikira inge vao tafity ianao aza hita fa maharaka tsara ny fampianarana omeny mpampianatra tsy misy very ny fanazavanao omen'izy ireo na mora na sarotra hainitiavina miatrika ny rafitra LMD misaotra zay angamba alory tiavana fa mandra-peona fa za io so mbola irahan'ny dadaka telefona any amin'ny faranay eny ary zay fa velomy meva reny andry zareo iny fa ny sara-dalàna reo mijoro ireo izy ro lahy aleo nydefasana SMS hoe arao midina zay sokolovoko avy eto amin'ny takotakona amin'izay za misy rehetra manomboka mahazo toerana manina le vendran-dahampiara-miana tamin'ny zanako iny tsy azoko mihitsy mifetsika reto manao lahy reto
afaka nanjony tiako zareo ireo raha voasaradala zasomeva aleo rangamo ty janonako raha tsy manao ny lalany ireo dia hoana raha zay tena natsola reto marina tsy maintsy aro tena miala tsiniko sary zaraha fa napitra ndraiky le sanazany hitako fiko io dia meko avy hatrany raha vao mandalo soareo isa roa telo zany tsiko mbala zany mazony ambavila indray lehilahy inkonde nianaka masaka mangazo maina raha koto ay ve tokony hinana amin'izay ngamitsika refona tanteraka zaniko tamaraina raha teo moa tsika tsy nihinam-bary fa dia kafe fotsiny eny fa tsako raha mba tena mahatsiaro nonako ka karakara ho aingana ary fa izao aloha ka alao etsy ambody azo etsy fa eo malomalo koko tsapako tena mahavalaka mihitsy zany danika andro be zany raha matotia voniny ty ranga fa manasatana dia andao amin'izay mba eto azafady telefona mitsatoka ampanao io fa feno izay efa ela ihany izay nahatongavantsika izay nefa tsy nesoroko teo mihitsy andasy tokoa raha matoty ohatray ary ny antso tatony tiaviny ireo zao misy afatra maromaro avy amin'nyty telefony tiako dia niezaka ny telefona izy a nanomboka hatramin'ny maraina orasoa mahagaga nge zo antso todoria ataony ty zanako ty zao tsy mety aneranga ty ho fandanino amin'ny bateri amin'ny hirahira sy ny radio anao io zao ny telefona maty nefa misy vaovao maika ho ampiteny tiavina ngambo ilaina raha matotiny mandefa radio mandeha vao matetika niny nisy ampianany mpianatra eny akatso eny indrindra fa ny fitokona nataon'ny mpandraraha ony ny mpampianatra ny mpianatra amin'ny fitakina amin'ity tamikaraha sy vatsy mpianarana nga zay limbaovao ry matoty limpivoarana raha isy malaky loha io telefona io fa maneno ane zany izy zany mino fa tiavina indray zao zay andraso are allo ay tiavina ahoana salama ve lahy salama ary dada manaonareo any salama tsy maninona zay atyka fa inona vaovao sy maresaka fa to niantsoantso foana la tatoato misy zavatra maika anga sa lansady ny vatsy ry tiavina tsy momba ny vatsy no ny atsoko manahirana amin'ny fandrimpahalemana ty ry dada manao ny asa ratsy ny jola manodidina anakatso amin'izay manao antiany zareo rehefa maizimaizina ny andro mba omeo mama azafady fa tia resaka aminy tsy lahasara ve ny afatra nalefako tany meo fa to tsy namaly izy sady tsy niala teo amin'ny toerana fiampandrasanay tonga alofoana matsy izy satria atieriny dadany amin'ny fiara matetika mahagahagazoko sa ve mbola mety taraiky any aloha ranga ho any fa hotoizako ihany nandalako fa tsy meva ve efa mipetraka eo ambody azo sabako fa mafy zao ady atriako zao misafotofotony re fipianako ankehitriny fantatra manimba zavatra maro ny fitiavam-boninahitra ny fitiavam-bola diso tafahoatra tsy maintsy ho tapahana mpifandraisana izy tiavina zay finamanana tsy nasy ny hevitra ambadika na dia ray aza tsy hay ny fianarana zao raha ho vitatra amin'ny farany fa dia manarama olona mihitsy dada manaramaso anay tsy isangy ireo mpikaramanatindreo fa dia amono antiavina avy an-tranotra mbola mahita nay fampitakosiny oe tia tamin'ity tiavina fa tokony olazaina azy nikesaka salama fa misaotra ary hafahafa zao fetsika hitako mefo zao tsy miramirana tahaka ny mahazatra mezaka mampisoentsika falifaly hatrany izy amin'ny tontolo painany na dia hoe ao anaty io nalaza fa androany kosa mahalaka sy manjoko no afijeriko azy aleo ranganotanina aleo trano manjinjina ngenao zany androany tsy tahaky ny isanandro manana olana ka sa sako tiafatra ny amaly an'izany fantany amin'ny tiavina zany manahirana loatra ny didijato natony tata rehefa izay ny azy dia izay fa tsy mba misangisangy amin'ny fitenina izy mba miangatra ianao ry fiainana malahelo am'laza aminao ry namana fa misy inona ary meva lazao fa azavariana amin'ny seto sy milatsa ranomaso fotsiny tiavina sanganiana ihany any ilaza
zany ty fa tsy afa-manoatra fa tratra ny didiko fe lehibe. Didiko fe lehibe ahoana koa zany raha fa tsy azoko dia aza mitomany aloha fa lazao zay tianao ambary. Ka sarotra amiko ry tiavina ny teny izany resaka izany aminao saingy tonga amin'ilay fitenenana manao hoe pazy aty fitiavana ka tsy afenina farangaranga ka tsy maintsy ambara. Manjina aloha meva maolona marina ao tsy fa tsy miala aty amintsika dolo no maso mpiara-mianatra. Aleo no mikisakisaketsy fa ohatra mitsika dolo izy io eny ary ao vaola zaika amin'ny atsiprieny ny resaka. Lalina indray zany zavatra mitantarainao zany ry meva. Eny saingy izay moa ny zava-misy tsy afaka manao ninona zany tsika fa manaiko. Soma rehefa azoko saina ihany aloha zao trangany zavatra zao mety hijanona amin'ity fianarany ty ary tiavina. Tanjony dada ny tsy ady tosatra amin'ny farany sy mba faniriko eo amin'ny fiainana. Everiko fa fanalahidiny fianarana sarotra etian'ny anjery manontolo ianao kanjo zao tapaka ankeriny zao amin'ny fifandraisana. Tsy misy azoko atao fa tsy mirary soanao ry neva mba ho vita tsakany sy andava ny fianaranao ary aza tapahana tenatena zany fefa manana paikady hoentina atafitanao nge ny rainao dia misaotra tamin'ny fanampianao hatramin'izay. Miala tsindry tiavina tsy mahavita manamahavolona takizao azo lazaina fa rehefa mitany ny fotom-pisaina ndraiko mambaniny ianao nefa dia manam-pahendrena sy manam-pahaizana. Tsy tokony alatsiny amin'izany ry ianao raha misy tsy mety ataon'ny ray aman-dreny iray dia tsy heloko ny zana ny velively zany ary mangina fahaza mitomany ao fa mitondram-bavaka anao mandrakariva. Maneno zany telefôny zany nino ty miantso ty. Allo zava-mihitsy zay fa aiza anao zao? Ho avy ty oely tonga amin'ny fianana endry tiavina izaraka endritsika aza manadino. Resa le mosoarako tiako mafakondranomasoko zao dia ho fantatro no mafanotomany tsy hitako ny toerana napetrahako azy. Very angambe aleo salobonako amikasika tsy mikabizao tavako. Midira tao anaty fiara kifa hariva. Andry fa maninona no misalobona be ohatran'izao ndry? Aza manao ohatran'io akifa mba tovovavy ihany ny tena. Ka mandeha ve kiny fianaranao? Ohatran'ny varim-bariana angendry izany jereo fa miondrotrondrika fotsiny sady ohatry ny hitako ny tomany ry teo. Lazao amin'iny mora misy olany zany tsy arako ny tokony izy ny fomba fitaizany daday manana tanjona hafa mihitsy izy angamba. Tsy ato tosan'ny fianarako hatramin'ny farany ajanoko mihitsy ny fandehanana miakatra ety akajo ety fa mandreraka. Fa ndry ty ve adaly esoreo an-tsaina mihitsy aloha zany hoe tsy anatra izany. Tsy misy ray aman-dreny manolo-bato mafanany zanany zany ry meva. Lazao amin'iny ny maharary fa eto mandrakariva. Mba ela loatra ny sakafo zany ry neny vao masaka ka ho tara fidirana mariny taraika hatramin'ny meva fa tsy za ihany moa zany ka tsy tratrako rery kosa ny erandriny vonjeko avokoa ny fipasohana ny fitafianareo mianaka ny famanana ny rano atao dite manko ny fotsiny moa zany ny fikarakarana ny sakafo isan'andro. Mba ampio ary meva hitaona ny reto sakafo reto tsy marevy mevy miantso anao ngeneny ho avy olo meva mbola nanao zavatra fotsiny afa tsy mamono sofina akory. Fa ahoana izao ry meva? Tena tovovavy mitavozavozony ry ty nalatsaka nefa loka efa kely io. Tsy mba namana mihitsy ianao ty ka. Dia inandray zany zao ny atao loka efa samy mihinana ny variny amin'izao eto tsika zany. Mino aho fa manan'olana ianao ry meva. Tena mila miresaka aminay mivady ianao fa tsy milamin-tsaina mihitsy. Aiza ve ka ny zavatra saina ataonao tsy vitaraka ny tokony izy akory? Entony resakareo
mananiry an'izany hatramin'izay ela saingy androany moa zany vao misy ato amin'ity tokantrano ity. Azao nanara-maso ny fiainanao ary meva tatoato tsapako fa tena tsy milamin-tsaina mihitsy ianao io misy zavatra manahirana anao. Olona natao trano ve zany sa hoe any ambadika any ka lazao aminay roa fa akaiky ny finoandriny zay. Marina zany teny lazainao zany kanefa te anontany aho hoe iza mifototra izao. Aoka maly izany fanontaniana izany ianao ry dada dia sainy fa olon-dehibe. Tsy mahayaka mantatra ary meva tsy mahazava amiko zany zavatra maranao zany fa hazavao tsara mihitsy aloha. Inona no tena tombava ao fa ovatampoka atongelano tsara ro sofinao vokatry ny fitiavam-boninahitra sy vola tafahoatra no anton'izany. Tsy voahaja ny zoso ny safidiko satria tanjoko tsy ho tratrako noho ny fitondrana tsy ampiheverana ataonareo amiko. Aza anaovana resaka mitokodina ary meva ny voto atony avy hatrany ambara fa mandeha dia mandeha ny fotoana izaho maika. Tsy mety ny tsy famelanareo hiara-hianatra amin'ny olona mahay sady endre. Zaho milaza aminao fa vitsy ny olona tahaka ny diavina raha eny amin'ny oniversité. Nanampapetsaka izy tamin'ny fianarana nefa dia tsy mety reny fihetsika nasionareo tamin'ireny. Noho izany dia ajanoko ty fianarana ity fa tsy tianareo vita. Manambady azy mihitsy saingy izao aza manantena zavatra ty aminay fa tsy omeko natapa-panjaitra ray aza. Teniko izay andeha zay lasa miveriko fa mba resaka misy dika anay tsy fotony sy mandreraka. Mihoatra no ireny olona kely anakireny ve raha matota amin'ity fikisina nytiako hatramin'izao ve no tsy vita fiomanana any mba ataovy malakilaky miandro ny fahavononanao ange sisy aza mahay koatra ny bokana mba ato ohatran'izao ianao rangaty ka aingana re ka mariny tsara aloha sao dia misy zavatra tavela dia mbola atao tranoko. Ianao io mantsy taitaitra ihany ka nylavitra ny vao menomeniny io indray. Otry tsy ato tokoa ny portefeuille-ko. Mba eto atingerin'olo ny portefeuille-ko fa tsy tafiditra ato tsara ihany ianao nampatsy saika na nahirana rehefa tany an-dalana tany vao fantatra fa tsy voatondrako. Ka efa haiko tsy enjery ange ny fombanao randriny ary somary mavesabesatra reto entany reto. Mba ampio izay rory meva betsaka ny entanay aritra mitapa-bolana eo zany ny fialan-tsasatra eny Antsirabe any. Mety anorom-ponenana any amin'ireny vohitra vakina karatrany kosa angamonareo reto ka jereo ary reto eto ambe entinareo. Ka andeha zay ry meva fa dia akinona aminao ny fikarakarana sy ny fanaraha-maso ny tanana eto tsy voatery hoe ianao avokoa aloha no anao ny asa fa mba manampy baotsy sady matory ato amin'ny alina koa izy dia metsora hoe misy zavatra manahirany. Marina izay teny rainao zay dia veloma vetivety ny zanaka fafy ny dada sy neny etsy aloha atao biso kely ndre veloma ary zay dia tsara ndrefa tsy elo zay roa tsara mandroso tsara miverina ary tandre matonona ny voandalana be voankazo vokatra vita amin'ny ronono izay ao Antsirabe ao. Ao fa hitondrany neny be dia be zany tsara madama raha fatarina dia nyzao hoe aizavy ny toerana rehetra tsy dia anany mivantana amin'ilay hotely anakireo tsika rehefa tonga any dia rapitso ohatra hoe mitsidika nandranomafana sy andray kiba. Aleo tsika mba mandalo any Atritriva tsika mantsy izao efa mba ho any andray kiba ihany tsy mifanalavitra firy mantsy ireo toeran'ireo sa mba efa tany any tsika roa fa dia mitona lasa kosa zaiko fa moramora ihany ianao randrina kamiona io nefa misy fiolahany hitako anao zay amin'ny lifany tena dia ohatra ny filana misy fiara ray lehibe manaraka eo akaiky le camion nidalana ny famidina tsy lasady misy rano ampatao zany. Ka manahoana momba fahasalamana izy ireo dokotera tsy misy ahina ve ny toe-pahasalamana sa manahoana? Meva le niarany anatra taminay ity ny akajo ity izy ve ny fijeriko le hoe diniako tsara raha hitana tandra roa ambony sy ambany eo amin'ny andriny dia tsy salasalana fa izy tokoa reo tokoa le tandra miasa loloatra amin'ny fahavoazana tamin'ny lozam-pifamoivoizana nahazo an-dada sy neny ary ve manofy afa miresaka amiko indray tiavina mpiara-nihira tamin'ny fianarana tany amin'ny oniversité taloha. Dokotera miandraikitra ny fitsaboana andray aman-dreniko izao
raha kotomanana mevasoa ianao zany ny tsarakarany raha kotomanana randrina sy razafin-dranoro Kristina eny tompoko zay voan'lozam-piarako ty tany ambomaloha somaly zany hoe lasa voangana teo ireo olona tompona andraikitrana anaty azy afaka nyresaka tsara mantsy raha matora zafin-dranoro na dia hoe teo aza ny vonanazo azy ka afaka nanome ny adresy mombamombanao tsy hita ny sakosy ray nefa any ny vola raha ny filazany io rem-pianakaviana io eny dokotera tena tsy androko izay nahatongavako taty ny vola izany efa very fa nanahoana marina ny toe-pahasalamana izy ireo ny vaovao mahafaly ambara aminao aloha dia tsy misy ahina ny fahasalamana ay kosa naratra fotsiny tongotra viandreninao tsy manahirana reny fitsaboana azy ny rainao kosa tena nisy fahavoazana goavana ny ranjony izany hoe vaky ny taolana noho ny dona mahery ny atra taminy araka izany dia tsy maintsy maharitraritra ny fitsaboana azy ary asaky le maina mandra-pahafatana izy tena mafy zao kapoka ataon'Andriamanitra ho anay izao andray tojo ny mangidy Stella tsy hita ntsony izao izay mba hiafaranay ndray mpamela ny ankohonana manatakaitra mandramaty levina tao anatin'ny fotoana foy ny fiaranao ariana tao anatin'ny taona maro be no vola rehetra najafina vetivety tavalatsaka tany anatin'ny rendrano ka navalavalany rano zay le ranomaso tsy mahavitinina koa ny fandatsahanao ranomaso fiainana daholo zany sady zao nge tsy misy mampatoaka koa ny fahasalamana izy ireo zay aso ny fiainanareo sy ny fikarakarana ny fitsaboana heveriny andao fa hanao fanarahamaso azy azo mama faly aho mahitanao velona tsy maty vao manaina ary mama tsy nantenaina ho velona tsononareo raha ny vaovao nandeha tamin'ny ainao manjery arabaina reny ren-dozy zanako marina misaotra anaka isorana an'Andriamanitra noho ny fiarovana nataony ankasitrahana izy noho ny fitahiny andao aloha hijery ny fivoaran'ny fahasalamany randrina ndraiky mila fitsaboana mafimafy mantsy izy manahoana ianao dada malalako arabaina aloha ianao fa velona tra-pamonjena tsy maty foamanainy misaotra mivakiliko ery lehibe ho azo fahitako anao zao tsy azo resahana maharitra izy fa mbola reraka loatra ilosako aloha nareo mety so ihany raha hoe misy ilaina roa nareo reo ka mahaiza mifandrindra zala mba ataovy araky ny tokony ho izy ny sakafon'ireo kisoa reo dia tokony ampifandanjana tsara ny abetsahan'ny apombo ny katsaka ny mangaso sy ny sisy dia mba raha ho atsakany sy andava ny torohevitra nomen'ny mpapiofana so mantsy idirany fahatyany keo ka ataony tiavina mahamaheto sika efa misehatra ny famahanana kisoa miaraka amin'ny zareo ato arakoto ay ve aza mipaiko amin'ny fotsiny ianao fa apio ny pitery tsy maharaka izy evatany efa mipakaronono zao efa ho manahirana mihitsy ny mandeha amin'ity lalany ty ka tsy lavitra loatra amin'ireny voaka kanefa dia mampitondra faisana ny tonga mampametra-panontaniana zao faharatsindalana zao hoe aiza ny fandraisana ndraiky tompitondra fanjakana sy ny fokon'olona eny na izany aza aloha azo lazaina fa vetivety ihany dia tonga io manangasangy io ny tanina latsan'ny tavonika ny ova tanteraka izany endriky ny tanàna zany saika voavolo vary sy katsaka avokoa ny toerana manodidina filipina kisoa ovavy be rono ary ako amam-borona le tompovoan'ny toeram-ponenany dada sy mama no avozina moaty ivelany kosa le tany rotsym-petakely taloha misy moto ane raha koa to ambavady eo zany jereo zay fa midy avy aty anatiny io tiany fa misy olona mba matavy ihany ko zany mpiandro vavadiny dady zany jereo zany kibony raha tsy mitosatosaka be mitariandray marandy malefaka aleo rahabaiko fa varina mamaroparitra olona eto fotsiny izy zany salama tompoko
mba avao ny vavady fa zanak rakoto sy raso ihany ngety e azafady indrindra ho avy zay rakoto dadan'lahy ihany ty fitiavina ela tsy ny eo ntsika ka tsy fantatry latsony azy zany zany very dady atray fa izy andray ary amin'lahy ka niova be anao zany nanjarina azo ay lasa tanora tsy toy nahitako anao fara nyendrika mambika ity iverana kehitriny de tena mampimiady ty zanako ty ka mampisoa lahy ty fa lany fotoana am'resaka eto mbavady fotsiny tsika sady zao efa ty ahitany lahy mafy mihitsy ny reninlahy andao ary rasoa avy anao aty fa manambahiny any atsika e de asa evitizandralahy aloha ny asa mandraraha fa avy anao e ka ahoana misotra tsara ve fampidonana fiompiana sy ny fambolena ato ry dada atao kosa fa nampisondrotra ny faripainanareo ny fananganantsika nio asa mahalehibe io tena misaotra anaka ianao ny tena nampisanatra ny fiainanay io fa tonga ny renirahy rasoa jereo fa lasa parta be ty zanakitsika ty salama tsara ve anaka ela tsy mifankahitana ny vatantsika ka inona hono ny vaovao hatramin'izay tsy niona an'izay eny saloha salama ny vaovao indray ho vataniko avy hatrany ny resaka boribory ny tany ary misy fotoanany avy ny zava-drehetra eny tsy zany le izy mivady fa zao tratanylozam-pifamovozana le olona nanambany ataloha entanina riva iny tsy ampy vola entin'ny tsambo izy ireo ka tokony ho ampindra isorana an'andriamanitra aloha fa tsy nisy nainana fo fa ny mahampalahelo very dolo indre volany zareo mitsabona atao amin'ny hopitaly eo tsirabe izy raha tsy zany anaka so fa tsy nisy maty fa mbola ny alana nenina na teo aza mivava ratsy nataon'izany ray mpianakaviany zany eny sapio izy fa nysoa atao le venam-bola ry tiavina io zanananao soanao io jerena fa ny eloko ny rainy sy ny reniny tsy eloko ny zanany velively tsarovy anaka fa tsika tsy mamamaly ratsy ny ratsy zany azafady raha mandray fitenena anahy voalohateny zany ny fankasitrahana ny dokotera ny-tsaboanareo mivady isaorana be dia be izy fa nanao ny aintso zavatra tamin'izany satria akoatra ny fitsaboana dia mbola nanampy tamin'ny lafo vola ihany koa ny vidin'ny fanafody tena lafo vidy an-dada andriamanitra ny amalo ny so vitanao taminay fa zahay tsy ahonitra n'izany manaraka n'izany aleo ataony fampahafantarana io dokotera nandray an-tanana anareo io ry dada sy mama no tiavina mpiara-nianatra tao amin'ny faculté de médecine tany Ankatso izy le tovolanan-kalainy dada fatratra raha tsy hivina ny tantara tambany vody mahavolamba ny akatra andrenivohitra izy ka niverinareo tsy maininenina ny fanohitra amin'izany nefa ny zavana izy fa mpianatra sangany tamin'ireo mpiara-mianatra tonga olona ambony izy zao akehitriny tokoa ry zareo vao mahatsapa-tena fa tena misy vokany avokoa ny zavadrehetra tao fona amin'ny lelam-palady aminao ary meva tsy mba nananja ny safidinao fa mahatikarena mamboninahitra loatra anika namotika tanteraka anao avinao manaraka an'izany tena menatra anao ary dokotera tiavina tsy nampozika hoe ivadibadika ohatry ny kotera tsarito ny fiainany ao lelafiko mifaladianao tena tsy miendrika mitsaboanao saza amin'ny maty ataoko fa todiny ratsy nataoko zao tsy fananako tongotra mandeha zao tsony tojo mipatsa ray tsy mivavady manenina mafy tamin'ny ratsy vitako ka leo loha mba hiteny tsy areny tsy akasitrakanao dokotera tamin'ny nataonao tanteraka soma tsara ny fianiananao satria ny olona nankahalanao aza navotanao tena misaotra indrindra re ary mamela hatrano ny fahadisoana nataonay mba hangataka kely teny ahy voalohany indrindra aloha mahatsara fihevalana ny fitiany famaly ka dia misaotra nareo ihany koa ny amin'ny fankasitrahana nataonareo ianao no isorana dokotera faharoa manarakarak'izay mirary fahasalamana feno andrandrina izay mbola manaraka fitsaboana ary fahatelo afatra ho an'ny manam-panahy zao tany ny fahamarinana oka mba handalan'ny rariny sy nitsiny fa misy todiny avy ny nataoko na tsara io na ratsy raha mbola mitapaka ny fofa enjana manarak'izay mampalahelo meva amin'ity fianarana tsy vita tamin'ny farany ity noho izany dia anampy azy amin'ny fanoizana ny fianarany
raha izy koa tahaka ny anabavika izy nateo aza ny fankahalana nataonao tamiko andre matorandrina fa ny fomba tsy merika natao dia ozy aho hoe tsy heriko ny zanany zany akoatran'izany mahafaly ihany manasa anareo anatitra ny raha-panambadiako sy ny fitiavana amin'ny sabotsy 4 Desambra ho avy zao. Tena olona matahotra n'Andriamanitra tokoa ianao dokotera. Tsisy azona lazaina fa tsy fisaorana mitafitafo anao e. Tena marina zay. Dia mahoriana tokantrano soa e. Niorenesinao teo ary ilay tantara nosoratany Dina. Nampitondraina ny lohateny hoe tsy eloko ny zanany. Nolaloviny José François Norakoto, Vanso Nomeva, Sinez Norandrina, Niravo Noraso, Faly Otiavana, ary Ony Miazanirina no Ranoro. Nandray feo tovy razana mamonjy. Nana Totosa Bruno Rakoto Malala.